alaintsika ilay baoritra na carton chemise, mila zavatra mafimafy fotsiny tsika, dia asiantsika sary eo amboniny. Izay tiantsika ankizy na sarina lehilahy na vehivavy fa asiantsika sarina olona kely eo amboniny. Ny azo ao ataoko lehilahy, iny ny tendany iny ny sorony ataovy tsara be ny sarinareo rankizy asiana sary eo ambonin'ilay taratasy. Iny ny vatany tanany iny ny kibony ataontsika sary tsara tarehy iny ny kibony dia ilay miletika kely eto amin'ny kibo, misy miletika kely dia makany amin'ny tongony iray tsika. Iny ny tongony midina. Minao fa ny ankizy kely mahay sary tsara be noho izao anazy ao dia asiana ratsan-tanany 1, 2, 3, 4, 5. Takizay ihany koa ny ilany tanana visy havanana ataontsika daholo 1, 2, 3, 4, 5. Dia tohizantsika ilay tongony teo isitsika tongony. Iny ilay tongony. Ataovy tsara be ny sarinareo rankizy dia asiantsika short izy manao short izy izany dia asiantsika masony izy ataontsika daholo izay ilaina rehetra amin'ny tarehany. Iny ny masony iny volomaso, ny orona, ny vava atao mitsikitsiky tsara, ny sofina tsy adino. Iny ny sofiny. Minao fa tsara be noho ny anahy ny sarin'ny anareo rankizy dia izao rehefa vita ohatr'izay ilay izy asiantsika nono izy. Ny lehilahy misy nono dia tezantsika amin'izay. Tezana tsara ilay sary vitantsika teo. Tandrina tsara rehefa manety anazy tezana tsara ohatran'izay. Tezana tsara ilay olona kelyntsika natao teo ny sariny. Isorintsika miala eo ambonin'ilay baoritra kelyntsika izany ilay sary. Fa ho ampiasaintsika iny olona kelyntsika iny mantsy. Dia tezana tsara. Rehefa tonga eo amin'ilay tanantsika raha sahirana manety an'ilay ratsana be dia be dia etezana manaraka an'ilay lohan-tanana fotsiny atao ohatra ny boribory. Fa atao hita hoe misy ratsan-tanana izy. Tezana boribory fotsiny dia tohizana ihany. Mila mahay manety tsara arahana tsara ilay tsipika nataontsika teo. Tonga aty amin'ny sorontsika izao miakatra aty amin'ny tendany. Tezana tsara. Tandrina tsara rehefa manety an'ilay sofiny Zay. Moramora tsara tonga aty amin'ny lohany. Tezantsika tsara ohatr'izay ilay olona kelyntsika. Tezantsika midina indray izy. Somary sarotsarotra kely manety azy fa mitandrina tsara tsika ankizy rehefa manety azy ao an-trano. Dia ohatr'izay ihany koa tonga eto amin'ny tanany havanana rehefa tsy haintsika manety an'ilay ratsan-tanana dia ataovy ohatran'ny boribory fotsiny ohatr'izao anaovako azy izao. Dia tezana tsara. Tandre mitapaka ny tanany kely sisa dia vao entiny anaraka izy efa aty amin'ny tongony ilany azy izao vita vao entintsika dia esorintsika any aloha iny baoritra nany esorantsika azy iny fa ity ilay olona kelyntsika dia izao ity olona kely ity ampiakanjoantsika
Lokoantsika aloha ilay short anaovany. Lokoantsika amin'izay tsy mitovy amin'ny vatany. Lokoantsika tsara amin'ny crayon de couleur na amin'ny feutre izay ananantsika ao. Lokoantsika tsara ny shortany. Mahay mandoko tsara daholo ny ankizy lokoina tsara tarehy ohatran'izao. Dia rehefa avy eo ampekan-joantsika amin'izay izy. Ampekan-joantsika izy. Dia maka taratasy tsika. Ny anahy zao tia ny taratasy ananako. Rehefa hanao ny akanjontsika dia afositra anankiroa. Afositra anankiroa ohatr'izao ny taratasy rehefa hanamboatra ny akanjony. Dia avy eo asiantsika sary eo ambonin'ilay taratasy. Alaintsika izany ilay olona kely apetrakintsika eo ambonin'ilay taratasy efa miforotra. Dia ataontsika fanitsin'ilay miforotra ny tendany dia asiantsika marika eo satria hoetezantsika iny ampidirantsika ny lohany. Izay maheno daholo ny ankizy Dia avy eo asiantsika sary any amin'ny tanany satria hidina any ilay akanjo ataontsika sary mihitsy izany izy eo ambonin'ilay taratasy miforotra. Ataontsika mihitsy ny sary ny vatany. Io ilay sary. Tia ilay tanany tia ilay lohany nalaintsika teo tia ilay sorony. Dia tezantsika indray iny. Dia izao tandremana tsara eto amin'ilay lohany ihany no asiana goaka. Ilay faritra nisy ny tenda teo ihany no asiana goaka. Fa ny eto amin'ny soroka avela hitambatra eo, avela ilay miforotra. Dia ilay aty amin'ny tanany aty indray hetezantsika. Hetezantsika sahala amin'izao. Takizay koa ny ilany tandremo sao dia vao hety ilay eo amin'ny soroka. Hetezana tsara. Avy eo hetezana ihany koa ny ato ambany. Ambonin'akanjo izao iny namboarintsika iny satria lehilahy ilay olona antsika eto Dia avy eo hetezana ihany koa ilay ato anatiny ato. Hetezana ihany koa ilay. Tsy voatery hiandry any dada sy neny hividy saribakoly ka izany vao afaka manana saribakoly fa afaka manamboatra daholo ny ankizy ao an-trano. Hetezana tsara ilay ato anatiny ato. Ny nareo ataovy tsara tarehy Dia asiantsika vozon'ilay akanjo. Tsika vozony tsara tarehy lokoantsika ilay vozony. Lokoantsika amin'izay itiavantsika azy. Dia asiantsika bokotra. Iny ilay bokotra. Dia ampanaovintsika azy amin'izay. Ahoana ny atao rehefa ampiakanjo azy? Sokafy aneny ny ankizy rehetra misy goaka eo ampovoany eo. Dia alaina iny goaka iny dia somary aforotra anankiroa kely ny lohan'ilay saribakolitsika. Dia atsofika eo amin'iny goaka iny. Atsofika eo amin'iny goaka iny dia avy eo sokafana ilay lohany boarintsika tsara ny raso aloha fa lasa nivadika ny aloha sy ny aoriana. Izay. Nananambonin'akanjo izy izay. Ny anareo ataovy tsara tarehy be mihitsy Dia asiantsika pataloha koa izy. Tahak'izay ihany ny fanaovana azy eo amin'ilay miforotra. Iny indray izany no eto amin'ny kibony eto izany ilay miforotra. Dia alaina tsara ny habean'ilay kibony asiana marika kely eo amin'ny ilany havia sy ny ilany havanana. Asiana marika kely ilay taratasy miforotra izany apetraka eo ambonin'ilay taratasy miforotra indray ilay saribakoly taratasintsika. Dia asiana marika kely ny ilany havia sy ny ilany havanany kibony eo amin'ilay misy miforotra. Dia tahaka ilay teo ihany asiana sarina pataloha. Sarina pataloha satria lehilahy ilay olona kelitsika tsy tena atao mitovy be amin'ny habe amin'ny vatany ilay patalohany Tsy tena atao mitovy be amin'ny vatany satria lasa tsy tafiditra iny. Iny izany izao ilay habe amin'ny vatany dia ataontsika ngezangeza kely kokoa noho iny vatany iny. Ny hetezantsika. Mikisaka kely fotsiny amin'ilay sarina atao teo tsika. Izay vao manety. Io mahita daholo ny ankizy mikisaka kely tao amin'ny havia, kisaka kely tao amin'ny havanana. Izay vao manety.
dia esorina ilay pataloha hoany hoe jerentsika izy rehefa vita iny izy izao dia esorina koa ilay atao anatiny esorina ilay atao anatiny dia izao zao mbola tsy afaka ny anao an'ilay pataloha izy satria tsy isy goaka hidirany vatany izay no nilantsika an'ilay nivoaka kely teo iny dia avy eo asiantsika lavaka kely eto amin'ilay miforotra eto tsy atao hatrany afarany manjary miborotsaka io patalohany io onge sokafantsika izy rehefa netezany zao misy lavaka kely ohatr'izao tsy atao hatrany amin'ny farany dia iny lavaka kely iny ohatrany mahazatra teo naforotritsika kely ny lohany rehefa napiditra n'ilay ambonin'akanjontsika izao indray somary ohatrany aforotra kely ohatran'izao ny vatany apiditra n'ilay patalohantsika afaka manana akanjo be dia be mihitsy izany ny saribakolontsika rehefa manamboatra be dia be tsika ao an-trano aforotritsika kely tandrina tsara tsy rovotra ny azo ataoko fampitaingina kely mihitsy aloha ny tongony rehefa mampiditra azy dia ataoko fampitaingina kely ohatr'izao mihitsy aloha ny tongony ampidirina moramora tsara ny patalohany izay efa tafiditra dia apetrakintsika tsara izy rehefa avy eo na azo saribakoly miakanjo tsara tarehintsika izay dia ilay pataloha asiantsika paosy tsara tarehy dia asiantsika bretelle tsara tarehy asiantsika bragety azafady dia asiantsika moron-tongony ety ambany vitantsika tsara tarehy izy fa ny anareo ataovy tsara lavitra noho izao dia raha vavikely izy dia afaka atao roby avy aty ambony tonga dia midina any ambany dia mahavita roby kely dia manana saribakoly kely tsika afaka ampiakanjona akanjo be dia be izay itiavantsika ankizy azy izay parina tsara Simba, Jesus.
raha isina ho tombontsoa sy fifaliana trany ny miaona finaritra aminao a amin'ny alalan'ity fandarana ity ary dia raha isina ho tombontsoa lehibe ihany koa ny fananana ny pasteur André Paladina Fanera izay miaraka amintsika eto miaraka mandinika ny ten'Andriamanitra mba ho fitahiana ho antsika tsirairay avy. Miarabanao pasteur tonga soa indray atao anatin'ny fandarana. Ia fifaliana mandrakariva tokoa namanadinao no iaonana ary ihany koa fifaliana ihany koa no hiara-pananao izay mbola tafaraka aminay mirala amin'ny lala zao fandarana zao andinika ny ten'Andriamanitra amantatra ny famarinana voalazan'ny ten'Andriamanitra ka mba hitondra famonjena araka ny voalaza teo hitondra fitahiana ihany koa ho anao izao ny ten'Andriamanitra izay hifampizarantsika amin'ny alalan'ity fandarana ity. Ngamba atao jeatotika kely ny fandarantsika farany niteraka teraka resa be ilay hoe Andriamanitra manenina. Efa nisy fanazavana nentina teto fa ho an'ireo tsy naraka ny fandarana inona moa ny tena tian'ny ten'Andriamanitra ho resana amin'ilay hoe manenina ao amin'ny Genesis 1. Ny zavatra niseho zany somary aventsika foana zany moa zany mba tsy ho very ilay foto-kevitra lehibe. Le foto-kevitra lehibe dia hoe ny fiavian'i Jesosy tena hisy marina ve. Dia nandray an'le ten'Andriamanitra sika ao amin'ny Matthieu 7:7-13 manao hoe ary tahaka ny tamin'ny andro Noa dia tahaka izany koa ny amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Dikan'izay milaza ny Baiboly fa ny zavatra iseho amin'ny fiavian'i Jesosy dia tahaka ny zavatra niseho tamin'ny andron'ny Noa. Zay ilay izy mazava-be ilay izy atsotra be mandray razy. Dia zay nahatonga antsika namantatra hoe inona kay ny zavatra niseho tamin'ny andron'ny Noa. Fantatsika ary rehefa fantatsika dia miaraka mamantatra isika ary mijery hoe tena tanteraka ve zany ary misy koa ve zany amin'izao andro izao sa mbola ho avy zany zavatra izany no iseho. Zay koa ilay izy namana tinoa hoe misy amin'izao hoe lay zavatra izay iseho tamin'ny andro Noa sa mbola iseho amin'ny ho avy. Dia efa hitantsika moa zany ny zavatra niseho tsy iverenantsika intsony fa somary efa nandany fotoana misimisitsika fa anisan'ny zavatra niseho tamin'ny andro Noa dia le voalaza teo nanenon'Andriamanitra. Nanenon'Andriamanitra ozy izy no nanaovany ny olona. Genesis 1 no milaza anazy 5 sy 9. Nanenon'Andriamanitra no nanaovany olona. Ohatra amin'ny laza zany zay ten'Andriamanitra zay hoe takizay tsy namorona ny olombelona Andriamanitra. Ohatra mampieritreritra satria Andriamanitra neny mpamorona. Ary any amin'ny Genesis 1:5-7 dia mazava tsara ny ten'Andriamanitra fa Andriamanitra no namorona ny olombelona. Tahaka ny endriny. Tahaka ny endriny. Zany hoe tsy any amin'ilay hoe famoronana ny olombelona zany ny olana nampanenina an'Andriamanitra hoe tahakizay tsy namorona ny reto olona reto. Tsy any. Azavaina tsara. Tsy any amin'ilay famoronana ny olombelona no nampanenina an'Andriamanitra. Hoe tahakizay tsy niforonona ny olombelona. Tsia. Fa le ten'Andriamanitra milaza anazy. Dia ndao aventsika vakiana kely le izy. Ao amin'ny Genesis 1 dia vakitsika ny 9 sy ny 12. Io no nampanenina an'Andriamanitra tamina ny nanaovany olona. Genesis 1 ny 9 sy ny 12. Ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady nidoza. Dia hitan'Andriamanitra ny tany ka indro efa simba izy fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany. Io tompoko ny nampanenina an'Andriamanitra. Nofo rehetra ozy izy dia samy efa nanimba ny lalany avy. Zay dia inona zavatra niseho tety ambony tany? Simba ny tany. Iza nanimba ny tany? Ny olona nanimba ny tany. Ny olombelona. Le olombelona izay niforon'Andriamanitra. Ny olombelona izay napetrak'Andriamanitra teto amin'ity tany ity. Aza dimy fa aty amin'ny andro Noa tsika izao. Ny olombelona izay nonona sy nipetraka tety ambony tany no nanimba ny tany. Iza namorona ny tany?
andriamanitra namorona ny tany andriamanitra namorona ny olombelona dia le olombelona zay noforoan'andriamanitra nanimba n'le tany izy dia lasa enidoza ny tany ozy izy zay volaza eo henidoza ny tany ary nofo rehetra ozy izy samy efa nanimba ny lalany avy dia nanenon'andriamanitra dia hitantsika tamin'ny farany namana dinao makasika zay le hoe andriamanitra nanenina zay a raha jerevantsika eo amin'ny baiboly dia misy teny maro milaza anazy a fa nakavitsitsika manazavany amin'ny nanenon'andriamanitra amin'ny akapobeany manenon'andriamanitra amin'ny loza zay kasainy ho tanterahana dia manenina izy mahatonga azy nanenina dia mibebaka le olona na mifona le olona dia nanenon'andriamanitra hoe izy nikasa handefa loza dia noho ny fibebahana zay nataon'le olona dia nanenina izy ny amin'ny loza zay nikasainy ho tanterahana hitantsika zany amin'ny tantaran'ny Jona tony nataony Ninive hitantsika ihany koa zany tamin'ny tantaran'ny zanak'Israely tamin'ilay nanao mbola kely volamena nanenon'andriamanitra rehefa nandefa n'ilay aretina mandringana izy loza ka nafatyny zanak'Israely dia nanenina izy zay lo tsara le hoe nanenina fitiavana le izy fitiavana tena honen'andriamanitra ary zay le volazany Genesis toko fainany dia nandeny fainina raha vakitsika dia ny amarana anazy dia hoe nalahelo ny fono ozy izy nanenon'andriamanitra ozy izy ka nalahelo ny fono zay zany hoe mipetraka foana zany lay fitiavan'andriamanitra ny olombelona zay mipetraka foana tian'ny olombelona foana andriamanitra fa le olombelona zavatra nataony raha tsy any ozy izy ny fisaina ny fony dia raha tsy any mandritry ny dia simba ny tany henidoza ny tany be ny faratsian'ny olona tambony tany ary ny tena zava-doza namanadinao tsy nibebaka ny olona tsy nibebaka ny olona zany hoe tsy niala tamin'ny faratsianany olona zay ny nampanenina an'andriamanitra tamin'ny olona zay misy tamin'ny andro noa dia fitiantsika aloha izy amina toko sy andinina anankiray tena mazava be ty toko sy andiny ity mamitina zay fanazavana zay Ezekela no ovakitsika Ezekela toko 7:30 ny andininy fa 1:10 Ezekela toko 7:30 ka ny andininy fa 1:10 zao no vakany teny Ezekela toko 7:30 ny andininy fa 1:10 lazao aminy hoe raha velona koa ho Jehovah Tompo dia tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy fa ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy miala amin'ny lalany ratsinareo fa nahoana moa no te ho faty anareo ritaranaka Israely zay hoe tsy mazava be ve raha velona koa ho Jehovah tsy sitrako ny hafatesan'ny olona manao no izy ratsy fanahy le olona manao ratsy tsy sitrako ny hafatesan'ny ratsy fanahy ozy izy Jehovah fa mba hialany ratsy fanahy amin'ny lalany ka mba ho velona izy ny alany amin'ilay faratsiana ny alany amin'ilay lalany ratsiny ka mba ho velona izy dia miteny mihitsy Andriamanitra ary miantso izy hoe miala amin'ny lalany ratsinareo nahoana moa no te ho faty anareo zay ny zavatra niseho tamin'ny andro noato io Ezekela io sitrak'Andriamanitra ny hafatesan'ny olona fa ny alan'ny olona amin'ny lalany ratsiny ka mba ho velona izy dia miditsika amin'ny fizarana androany zay amara-paranantsika an'izay tapany mahakasika ny hoe tahaka ny tamin'ny andro noa dia tahaka izay koa ny amin'ny fiavian'ny zanak'olona fanampiny kely tamin'ny fampianarana fanazavana nentinao farany asan'ny fanahy masina zay mandresy lahatra ny olona ny amin'ny fahotany zay mitondra azy eo amin'ny fibebahana tao amin'ny jaona toko fa 9:10 dia ino le voalaza hoe tsy hanapaka mandrakarivo amin'ny olona ny fanaiko dia rehefa tsy nanapaka taom-pon'ny olona le fanan'Andriamanitra zay mampiaiky azy ny fahotana zay le voalaza hoe henidoza ny tany satria tsy nanapaka taom-pon'ny olona ntsony ny fanahin'Andriamanitra eny re ndao hiverina ary amin'ny Genesis indray tsika
efa miditra amin'ny toko fafito isika miresaka ny baiko izay nomen'Andriamanitra ny Noa tamin'ny fotoanany nanaovana ny sambo fiara taloha kely ny nahatongavan'ny safotrano. Ianareo ty zany no ataontsika hoe mamaraparana an'izay fizarana zay nidiny atsika zay a le hoe tahaka tamin'ny andro Noa de tahaka izany koa ny amin'ny fiaviany Jesosy. Ao a ia zay aza dia misy zany zay foto-kevitra zay. Ao a androany zany tsika dia amantatra hoe inona indray ny zavatra niseho tamin'ny andro Noa. Tamin'ny lasa zany dia namantatsika ny zavatra nataony olona. Ary ny farantety hoe nanenon'Andriamanitra noho ny amin'ny olona. Satria ny olona dia tsy niala tamin'ny faratsiana. Dia izay zany tompoka azadino fa rehefa tsy miala amin'ny faratsiana ny olona dia mampanenona an'Andriamanitra. Ary tokony ampieritreritra antsika izany. Ary simba ny tany noho ny nataony olona. Sady zay nofo rehetra izy dia samy efa nanimba ny lalany avy. Zay tsara. Dia miara-mahitsy sika tompoko amin'izao andrenantsika izao hoe manahoana ny tany. Fa marina ny voalaza ilay baiboly hoe tahaka tamin'ny andro Noa dia tahaka izay koa ny amin'ny fiaviany Jesosy. Dikan'izay aika tsy zavatra mbola ho avy kay le izy fa efa zavatra misy. Sady zay namana efa iaina. Tena efa zavatra misy zavatra efa iainantsika kay. Ny zavatra niainan'ny olona tamin'ny andro Noa efa zavatra misy ary iainantsika ankehitriny. Dikan'izay le fiaviany Jesosy zany afaka mitentsika hoe efa tena akaiky. Raha ohatra ka tanteraka za rehetra zany. Ty ny zavatra amaranantsika azy zany ty fizarana androany ty. Ao amin'ny Genesis toko 7 andininy voalohany no vakitsika. Ndao ary. Genesis toko 7 ka ny andininy voalohany. Ary hoy Jehovah tamin'ny Noa, midira ao anatin'ny sambo fiara ianao mba amin'ny ankohonanao rehetra. Satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miarabelona aminao izao. Ao amin'ny Genesis toko 4:4 no nanome baiko Andriamanitra ny anamboarana ny sambo fiara. Zay. Dia ozy izy koa manamboara sambo fiara ho anao. Koa manaova sambo fiara ho anao amin'ny hazo gôfera sisisisisy. Dia amin'ny toko 7:1 zay novakianao teo namanadinao dia nanome baiko Andriamanitra mba hiditra anaty le sambo fiara. Inona ny tian'izany olona zay? Fatahoina le sambo fiara. Famonjena, satsy e? Andriamanitra efa nampiomana ny olona tamin'izany fotoana izany hoe mibeba ianareo miala amin'ny lalan-dratsinareo amin'ny faratsianareo dia ho velona ianareo. Fa raha tsy izany dia handringana amin'ny alalan'ny safodrano Andriamanitra. Fa niaraka tamin'izay tompoko dia io le voalaza teo io nanome baiko anao Andriamanitra hanamboatra sambo fiara. Ary avy eo nanome baiko anao andray Andriamanitra hiditra ao anatin'ilay sambo fiara. Famonjena zany le sambo fiara. Dikan'izay zay rehetra tafiditra ao anatin'ilay sambo fiara dia voavonjy. Sady zay le izy. Voaro amin'ilay loza ho avy. Voaro. Voavonjy izy. Ary le sambo fiara, eto amin'izay zao no miditsika amin'ilay fanazavana. Rehefa nanamboatra an'io sambo fiara io tompoko Noa, tsy miafina ny nanamboaranao an'ny sambo fiara. Tsy miafina. Hoe nisitrisitrika tery anana tery. Fa rehefa dinihana sy vakiana ny baiboly, teny tapo-tenimbohitra no nanamboarana an'ilay sambo fiara. Teny amin'ny toerana ambony. Zany hoe hita n'ireo olona rehetrarehetra zany le sambo fiara. Hoe io le sambo fiara. Tsy miafina le izy fa hita miariary hoe io. Teo tapo-tenimbohitra ny nisy anazy namana tynao. Sady zany. Ary tsy miafina zany le famonjena. Hoe raha teo voavonjy ianareo dia io le famonjena. Io midira ao anatin'io dia voavonjy ianareo. Eto tsika zany no isitona lesona ngeza be amin'izay. Inona zavatra niseho? Hainao zavatra niseho. Niditra ve ny olona? Tsy niditra ny olona. Tsy niditra ny olona. Ary tsy indray andro no nanamboarana sambo fiara. Hoe vetivety.
de tonga de tampotampoka teo dia tsia naharitra fotoana lava nanamboarana samby fiara dikan'izay izay le voalazany amin'ny 17 amin'ny Genesis 1 hoe 20 taona izy sady zay nilaza fepitaona Andriamanitra nilaza fepitaona 20 taona zany hoe tsy fotoana fohy na vetivety ny nomen'Andriamanitra nyreto olona reto mba hamonjena azy tsy fotoana vetivety 20 taona hitany teo le samby fiara hoe io le famonjena io mampietrehitra namanadinao dia zao tsy niditra tao amin'le samby fiara ny olona tsy nanaiky niditra tao amin'le samby fiara ny olona mety misy azy mety hoa tsy voalaza amin'ny baiboly zany fa any amin'ny commentaire angamany no mety ahitatsika zany mety nisy mihitsy azy angamany reto olona reto nanampy any Noa nanamboatra le samby fiara nanampy Noa ny valo mianaka ahoana ny avitany Noa valo mianaka hanangana samby fiara ngeza be vaventy goavana be fa mety nisy tamin'ireo mponinareo reo olona reo nanampy any Noa nibata hazo naninona sisisy tsy voalaza amin'ny baiboly hoa zay fa eritreritra fa ny tena zava-dehibe zay raintsika tompo dia zao Andriamanitra nanome famonjena ho an'ny olona zay Andriamanitra nanome famonjena ho an'ny olona atateraka le tena amin'ny Ezekila 7:30 manao hoe tsy sitrako raha velona koa ho Jehova tsy sitrako ny afatesan'ny ratsy fanahy zay ny izy mba hatateraka an'izay hoe tsy sitrak'Andriamanitra ne ny afatesan'ny olona na dia manao ratsy ary izy tsy sitrana dia manome famonjena ho an'ny olona Andriamanitra tamin'ny andro Noa samby fiara io le famonjena samby fiara dia mila miditra ao raha teo vovonjy fa itsika ho any zavatra niseho tsy niditra tao anaty samby fiaran'ny olona biby indray niditra tao sady zay mampieritreritra biby niditra tao tompoko biby fa ny olona tsy nisy niditra tao tsy nety niditra tao ny olona afa-tsy anankivalo amponina rehetra teto ambony tany valo ihany no nanaiky niditra tao amin'le samby fiara ny olona fa ny biby ny betsaka niditra tao tokony hampieritreritra antsika zany toko dia ndao tsika mankitoky sy andinina ary inona zany kay ny zavatra miseho ary inona zavatra miseho ao amin'ny Jaona toko voalohany 1:1 ao mba avakina kely ary Jaona toko voalohany ka ny 1:1 Jaona toko voalohany ny 1:1 tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy io zany zao milaza le ten'Andriamanitra hoe miresaka ny amin'i Jesosy izy sady zay dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra tonga tany amin'ny azy izy Jesosy le teneneo tonga tany amin'ny azy Jesosy fa ny azy tsy nandray azy move tompo tsy zany zavatra niseho tamin'ny andro Noa nomen'Andriamanitra ny famonjena samby fiara fa ny olona nandà tsy hiditra ao amin'le samby fiara sady zay ny olona tsy nanaiky hiditra ao anatin'le samby fiara marina ten'Andriamanitra tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy zany hoe ny hevitra ao ambadika zay namanadinao tena zava-dehibe nandany famonjena ny olona zay tompony zavatra niseho tamin'ny andro Noa nandà ny famonjena ny olona tsy nandray ny famonjena zay nomen'Andriamanitra azy ny olona amin'izao andrainantsika zao inona zavatra miseho Jaona toko 7:1 efa mahazatra antsika zay namanadinao dia ozy izy ny ten'Andriamanitra fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra ny zao tontolo zao nomeny ny zanan'ilay tokana nomeny zay le famonjena nomena le famonjena tahaka ny tamin'ny andro Noa nomena le famonjena samby fiara manaovy ianao samby fiara nomena ny zanan'ilay tokana Jesosy mba tsy ho very
zay le hoe hovovonjy izy mba tsy hove zay rehetra manina azy izy mino azy mino an' jesosy zay le hoe mandray an'le famonjena ianao amin'ny finoana mba tsy hove zay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay fa inona ny zavatra nyseho tahaka ny tamin'ny andro noa dia tahak'izay koa ny fiavian' jesosy raha tsy nanaiky hiditra tao amin'ny samy fiara ny olona tamin'ny andro noa nanda ny antson'Andriamanitra satria azadinona manadinao fa Andriamanitra ne nandefa afatra tamin'ireo olona reo tamin'ny alalan'ny noa isan'andro san'andro nandritra ny 20 taona dia niteny tamin'ireo olona reo Andriamanitra tamin'ny alalan'ny noa nandefa afatra izy fa tsy ninoa ny tompo ary tsy noraisiny tsy nekiny inona zavatra miseho zao androantsika zao mahakasika amin'ny fiavian' Jesosy ndao vakitsika Jaona 7 Jaona 7 dia toizantsika le vaky teny mahazatra antsika dia amin'ny 9:10 efa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao toy izao fa ndao mba toizana kely le izy toizantsika 9:17 ka hatramin'ny 9:20 Jaona toko 7 ny 9:17 hatramin'ny 9:20 fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao zay mino azy dia tsy hoelohiny fa zay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra izy ary izao ny fanamelohany fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava nefa leon'ny olona ny maizina tsy izay ny mazava satria ratsy ny asany fa zay rehetra manao ratsy dia mankala ny mazava sady tsy manatona ny mazava fa ndao hita miariary ny asany mazava be tena mazava be zay le hoe naleon'ny olona ny maizina sady zay tahaka ny tamin'ny andro noa ny tena marina mihitsy ny baiboly tahaka ny tamin'ny andro noa naleon'ny olona ny maizina ny faratsiana zany tonga teo ny mazava io ny famonjena tamin'ny alala samy fiara fa naleo ny maizina satria ratsy ny asany izy sady zay voalaza eo naleo ny maizina satria ratsy ny asany tsy nanatona ny mazava izy ozy izy voalaza eo tsy nanatona ny mazava izy nomena ny famonjena Andriamanitra ozy izy tsy naniraka ny zanany hanameloka an'izao tontolo izao fa mba hamonjena an'izao tontolo izao fa naleon'ny olona ny maizina satria ratsy ny asany ry havana malama zay tompo ny zavatra niseho tamin'ny andro noa ary zay ko ny zavatra miseho amin'ny fiavian' Jesosy nomena antsika ny famonjena nomena ny olona ny famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy fa zao betsaka ny olona ary matoy izy miteny hoe tahaka amin'ny tanandro noa dia izay koa niseho dikan'izay ho betsaka ny olona zay tsy handray ny famonjena zay ny elizy ho betsaka ny olona zay tsy handray ny famonjena tsy hanaiky an'le famonjena tsy mino an' Jesosy sady zay le voalaza eo Josisy eo amin'ny 9:20 izay mino azy dia tsy hoelohiny fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo satria tsy nino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy tsy nino an' Jesosy izy inona zavatra miseho amin'izao andro iainantsika izao na manaikinao betsaka ny tsy mino an' Jesosy sady zay betsaka ny olona zay tsy mino an' Jesosy dia tahaka ny olona tamin'ny andro noa zay neny izy dia izao no hamarana antsika anazy ao amin'ny toko 9 ny vakitsika asan'ny apôstôly toko 4:12 avy eo faranantsika ao amin'ny Matio toko 2:20 4:12 asan'ny apôstôly toko 4:12 toko 4:12 asan'ny apôstôly toko 4:12 ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa mba ny lanitra nomenany olona zay azotsika famonjena ten'Andriamanitra dia milaza tsara fa tsy misy famonjena amin'ny hafa izy zay tsy misy anarana hafa nomenantsika mba azahoana famonjena aty ambany lanitra afa-tsy Jesosy Kristy tsy misy famonjena amin'ny hafa fa ny zavatra miseho ny olona tamin'ny andro noa nomena anazy le famonjena samy fiara tamin'ny alala samy fiara tsy nanaiky izy ny hevitra izy fa misy famonjena hafa
zay ny elisa namana tena hoe matony ny olona tsy niditra tao anaty samby fiara dia mihevitra izy hoe zay manana fomba hafa azahoana efa mijena safotrano zany zay mbola tsy nahitan'izany zay ny tsara marina tsy mbola nisy tety ambony tany ny safotrano atramin'ny famoronana ka hatramin'io fotoana io tsy mbola nisy zany dia ny olona tsy nino hoe tsy misy zany io ve io samby fiara ohatran'io ve atsika afaka mitady fomba hafa azahoana famonjena izay koa ny zavatra iseho amin'ny fifian'i Jesosy isy ireo olona zay hitady famonjena hafa akoatran'i Jesosy zay namana tena mila mitandrina tsara ary mila fatatsika tsara zany tompo fa misy zany olona zay mitady famonjena izy akoatran'i Jesosy Kristy zay natonga atsika namaky an'asany apôstôly efatra dia faharoa ambin'ny folo tsy misy famonjena amin'ny hafa osizan'ny baiboly zay mazava dia marina ny zavatra aseho tamin'ny andro noa na voavonjin'ny olona ve ny zavatra hafa tsia rehefa tsy hitafitra tao anaty samby fiara ianao maty ianao na tamin'ny fomba ahoana na nitady fomba hafa tahaka ny ahoana azy ianao hamonjena ny tenanao rehefa tsy hitafiditra tao anaty samby fiara dia ringana avokoa zay ihany koa io asana apôstôly toko faefatra io tsy misy famonjena amin'ny hafa nomenantsika hafa Jesosy zay mahatonga le hoe zay tsy mino an Jesosy dia efa voaheloka raha teo izy ahoary ny amaranantsika azy Mateo toko faharoa amby roapolo andinin'ny faefatra ambin'ny folo Mateo toko faharoa amby roapolo ny andinin'ny faefatra ambin'ny folo fa maro no antsoina nefa vitsy no fidiana zay marina io ten'Andriamanitra io tamin'ny andro noa iza moa no natsoina tamin'ny andro noa mba hiditra tao anaty samby fiara ny olona rehetra misy ny olona rehetra ne ny olona rehetra ne no natsoina hoe midira dika an'izay Andriamanitra efa nanomana famonjena ho an'ny olona rehetra ne fa tsy hoe efa fantatr'Andriamanitra fa valo ihany no olona zay hiditra ao dia aza tao ngeza loatra le samby hono hafa tena aza mieritreritra zany tsika fa matoa Andriamanitra nampanao samby fiara noa dia nanantena Andriamanitra ny iovany ibebany reto olona reto ny anekeny reto olona reto ny famonjena ka mba voavonjy izy Ezekela 3:30 ary matoa Andriamanitra ikoa mbola nanome fotoana lava mba hiantsona ny reto olona